Isika moa tsy manao live ataontsika hoe périodika raha tsy misy antony manokana fa androany zany dia mba te hifampizara kely aminareo mpanaraka ny pejy aho ary tsindriko manokana ho atsika manaraka ny mouvement fanorenana miabo zay hitondranay fanazava-tsaina ho atsika manoloana ny raharaham-pirenena. Misy fomba fitenina izay foana eto amin'ny pejy eto hoe mila mahay manavaka atsika entre ny atao hoe réalité sy vérité. Averina isika eto zany dia mpianary nanao lecture de second degré fa tsy influencer ny olona am'izay teny ataony olona. Dikan'izay zany dia tezaina atsika beazina asika anana lecture mahay mitrandraka ny vérité ao ambadiky ny réalité. Ny réalité zao dia situation mitranga na vaovao miseho. Iny vaovao iny anefany tsy ino no vérité fa ino réalité fa inona ny vérité ao ambadiky iny réalité na fait iny. Ka izay no antony anaovako an'ilay lohateny androany izay iresahantsika ny amin'ny le hoe ny zava-misy ao Madagasikara am'izao fotoana izao dia filongoa ve i filongoa io voambolana noforonina tsy noforonina moa zany fa nipoitra am'izao hoe fampihavanana réconciliation hono eo am'ireo ténor politika zay azo lazaina hoe tsy tena mpifahavalo fa mpifanandrina mivaivay dia isika mametra-panontaniana hoe filongoa tokoa ve fihavanana tokoa ve réconciliation ve sa alliance politique samy hafa matsy zany ia ary mifamaly am'izay dia misy crise politique eto Madagasikara am'izao fotoana izao na tiana na tsy tiana dia crise politique ave no misy eto amin'ny firenena hatramin'ny voalohany hatramin'ny 25 septembre iny sa guerre des clans. Zay zany. Donc mety efa azokazonareo an-tsaina ihany ny tiako hatongavana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Inona zavatra tsikaritrareo tato ato eo amin'ny tontolo politika eto Madagasikara. Mariako aloha fa ny faneho-kevitra eto de faneho-kevitra amin'ny anaran'ny fanorenana miabo zay miteny soloko tena eto fa tsy amin'ny anarako samirery. Inona zavatra tsikaritrsika tato ato amin'ny tontolo politika eo anivon'ny firenetsika. Tonga dia miainga avy amina zavatra réalité tsika de aveo tsika manazava le vérité ambadiky le réalité. Ny fait na ny réalité misy de zao misy bouleversement zany hoe fiovana mahery vaika tapotapoka ny paysage politika ao Madagasikara. Misy fotoana izy calme be zao izy misy changement du jour au lendemain zany. Ohatra fotsiny anome ohatra atsika zay rahantsika mahita sy mahalala dia zareo bandeau rouge ohatra tapotapoka eo zareo bandeau rouge izay anisany nanao vavabe sy nanao leçon de morale ny tanora Gen Z hoe nareo tsy anareo kory fa zahay mitolona tsy manaiky ny fangatahan'ny Gen Z fametram-pialana zay atao tamin'ny panina sy ny sisa zareo ndray am'izao tsika miteny zao no mireklame mihitsy mitaky manao fihetsiketsehany am'le bandeau rouge sy mitana le hazo manga iny dia miaraka amina ton menaçant tsy manao menace fa ton menaçant hoe mila ravana ny Assemblée nationale. Nefa tsika samy nalala daholo fa izy ireo dia anisany tena niaro fatratra an'io androm-panjakana io teo aloha. Io le bouleversement anankiray resantsika. Tsika zany miainga avy amin'ny zava-misy. Zay ny anankiray. Misy tanora tsy fa tsy tena hoe tanora fa misy tanora izay mitaky ihany koa ny démission ny panina am'izao fotoana izao sy cette fois-ci ny mahasamy hafa azy sy ny ministère sy ny ministre ny justice madame Fanirisoa Ernaivo hitapoky hitam-pirenena eny amin'ny tambazotra eny zany. Intéressant be ho anahy manokana eo am'izay tsika hijery le vérité ao ambadiky le fait ilay duo entre ny hoe mangataka ny fialan'ny panina sy ny ministère du ministre ny justice. Pourquoi les deux? Les duo izy roa mihitsy zany problématique ray zay. Azadino fa eto dia nampatsiaro fotsiny
anatina chronologie historique fa nisy fotoana reo olona roa reo a de nisy fikasana saiky hiara iasa ifanometanana tamina resaka échéance électorale fony mbola taty ampitan-dranomasina madame Fanny Soernaivo de nisy fotoana niaona tamin'ny ekipa ny citeny tam'izany fotoana zany fa misy ny tsy fifanarahana karazana koaka bien sûr resaka intérêt moa zany dia raikitra tsy raikitra ohatrany hoe tsy varotra tsy raikitra ozy tsika zany hoe reo olona reo zany dia efa nisy roy tany aloha tsy vao zao izy efa nivon'ny fitondrana zao eto moa zany izy a tafara aketo zao de zao comme par hasard hoe aho izy roa samy tafiditra ao anatin'ny fitakin'ny reto tanora reto hoe mangataka ny fialana izy roa miaraka zay reo zany a izay remarque ako zay point fahatelo rappel kely fampatsaivana kely ho atsika hoe iza moa i Fanny Soernaivo tsika tsy hanao bibliographie iny a fa misy zavatra tiako atongavana iza moa Fanny Soernaivo dia tsy moa tsy izy lay héroïne tsika malagasy natao nosalorana titrana héroïne hoe nahavita nampiditra amponja aningay Mamy Ravatomanga hitatsika mafana be toedra raha momba an'io zao tany Nosy Maurice du moins c'est ce que nous avons vu ary azadino fa na ny fitsenana azy teny Ivato dia orchestré miaraka am'ireo ekipan'ireo no manina namboarina mihitsy mba ahafahana manome an'le atao hoe onction populaire adobe amin'ny atao hoe vahoaka mitsena anazy teny ny zavatra nagaga nefany a raha tadidinareo rehefa niverina tany Madagasikara koa ny colonel Charles mbola tsy général izy tam'izany fotoana zany azadino fa anisan'ny mpitolona mafana fo koa zany contre ny régime teo aloha nefa ny fitsenana azy dia azo lazaina hoe mangingina par rapport any madame Fanny Soernaivo ary blindé no nitsena any colonel Charles io koa mbola hoasitsika resaka any aorina fa tsy mbola io aloha ny resaka androany blindé no nitsena azy tam'izay fotoana zay nefa nya normalement tokony tsenana avec toutes les honneurs ho an'ny colonel Charles fa dia ohatrany hoe zavatra lasa banal izy fa vela koa any io fa za zany manao chronologie fotsiny aveo tsaronareo a fa nisy fotoana napekarina amin'ny farany ambony eo ambonin'ny piédestal zany lehilahy atao hoe Koufalidaya zany tena nosesefana zany Koufalidaya zany zany tsika maraina atoandro arivo ohatrany fanafodiny dokotera ray maraina ray atoandro ray arivo ny tambajotra tonga de matraquage mihitsy atramin'ny olombe de samy nanao hoe olona toy izao io ny sesisesy mihitsy voky mihitsy tsika damina fotoana zany ary izany lehilahy Koufalidaya zany no lazainy madame Fanny Soernaivo hoe izy olo no nametraka plainte hamatorana angay Ravatomanga any amponja izy ono manao ono eto satria tsy zay no marina fa araky ny vaovao zay entsika tetsy teroa dia plainte zay nataon'ny colonel Patrick any no araky ny femande en pont et verne fa nalain'ireo de nataony amin'ny anarany nga Koufalidaya mba hametrahana foana n'lay statut na héroïne zay le izy dia reo roa reo zany a tadidinareo nanao video teto tam'le resaka le fikambanany zareo iny hoe président d'honneur tao anatin'izany nga Daya donc Daya et Fanny de mèche tam'ireny ary izy mihitsy aza no nanindry mafy hoe no izy nahatonga ny Ravatomanga miditra voatazona any amponja de en même temps mampatsiaro anareo fait za eto zany tsy manao commentaire aloha fa mampatsiaro fait fotsiny satria mora manadinotsika dia tadidinareo le scandale l'appel téléphonique ningahy Koufalidaya tamin'ny madame Raissa izay mahakasika ny Fanny dia hita tsara zany fa hoe de mèche reo Koufalidaya sy Fanny entre-temps misy information ny circule teto amin'ny Facebook fa araky n'io
communication dia lazaina fa ifaniry sosy daya dia ny exploiter ny dossier izay efa natomboky colonel Patrick ka nasalotra hoe héros national Koufali Daya nahatonga azy tamy. Donc zany hoe ny message zany de hoe grâce à Koufali Daya et grâce à notre chère héroïne ministre de la Justice dia iny fa nitomboka ny PDG Ravatomanga. Mameriny tsika. Par ailleurs, ankoatr'izany, raha mijery ny publication nivoaka tao ao tsika sy ny feo mandeha dia nivoizina am'izao fotoana zao hoe everina fa ny ministre ny justice dia mety apetrakintsika foana aloha ny conditionnel fa tsy miafirme tsika miasa au bénéfice na certains oligarques karana heverina voizina zany feo zany kanefa raha miteny karana tsika il y a karana et karana tsy azo atao anaty kitapo ray dolo ny olona rehetra dia eo am'izay tsika tsika zany zao tsy hanao langue de bois fa tena ilaza mahitsy hoe tsika mahalala tsara mihitsy raha ny tantaran'ny firenetsika fa ireo olona reo dia isan'ny atao hoe faiseur de roi zany hoe ireo no mpamatsy ireo futur politicien hitondro mandraka ankehitriny de misy feo mandeny am'izany. Ngiahy Koufali Daya tam'izay fotoana zay dia rehefa nivoizina hoe izy no tena héros kanjo il n'était qu'un simple coursier an'ireo grosse tête reo fa natao fanainina mihitsy nasiana couronne eo ambony lohany mba tsy ahatonga atsika hikaroka lavitra hoe fa iza marina moa no mampaniraka sy mampanao zavatra na tsikaritra ve ary nareo am'izao matsikaritra ve isika am'izao fotoana zao fa tsy mahare resaka firiny amin'ny olona intsony tsika comme par hasard tsy mi disparaître dans la nature izy fa on ne parle plus. Un héros national zany il doit occuper l'espace médiatique en permanence fa hitanao mihitsy hoe c'était le parfum du moment dia nandeha mihitsy ny vague de promotion natao tam'izany fotoana zany de am'izao raha matsikaritra nareo kindraindray anao vomba mahay mianara zany Koufali Daya zany fa naninona pourquoi il s'est évaporé comme ça dans la nature. Un grand homme comme lui, un financier comme lui, araky namarotana azy tamitsika, de possible ve hoe comme ça tsisy resaka. Tatoato ho resaka eto. Ahoana ny traduisena an'io silence io? Tadidio tsara fa ny fahanginana dia miantsoantso mafy loatra noho ny olona mitabataba. Le silence fait plus de bruit que les cris sur les montagnes. Donc, io silence io, comme par hasard, ny tombé ao anatin'le contexte am'izao fotoana zao, heverina fa misy feo mandeha, misy bruit mandehandeha, bruit de couloir hono, ataontsika hono aloha, rumeur. Fa manakaikaiky ny mety fivoahany ngia Ravatomanga. Fa nandrify amin'io le izy. Talohan'ny reny izy wow! Champion du monde, l'héros de Madagascar, avec l'autre héroïne avec. Zao, manomboka an'ireny resaka Ravatomanga ivoaka sa tsy ivoaka, mandeha daholo ny communication mo ny pro fitondrana tsy maintsy miteny tena tsy tafavoaka izy fa ny sasany teny hoe mbola mitohy ny fitsarana, tsy diratsika iny, fa tsika zany ny resaka fait sy chronologie dia fanandrify amin'io totrany mangingina ary etsakilany ihany koa ny accord politique izay efa nilazainay teto hoe fandaniam-potoana ny fanaovana ny concertation nationale satria tsy andeha amin'ny loany zany io fa na tiana na tsy tiana tsy afabela amin'ny sadaiky tsika na tiako izy na halako izy dia ny fait dia fait foana de tonga zany ny accord politique efa manomboka mandeha gauche à droite dia
ny sadek koa manao ny ataony entre guillemets zany hoe fa mametraka ny droit de vetoany entre parenthèse fa langage diplomatique avoaka amy télévision any tsy midika mihitsy hoe mandeha mizotra araka ny tokony izy fa langage diplomatique en public ary hafa ny dinika ny ambadiky ny rideau zany mampiseho fa Daya n'est pas le boss tsy izy mihitsy zany numéro 1 fa izay namidy tamitsika de nanana titre PDG mihitsy ary izy de nandeha le vazivazy hoe PDG sans entreprise pas pour concurrencer l'autre PDG avec tout un consortium d'entreprise de tsy zany no miteny an'izany fa ingay rosy izay anisany nanao promotion ny Daya ny teny hoe non tsy bandika loatra ny reny ozy izy no atao hoe chef ny mafia zay le teny nataony Rosy tsy bandika loatra ny reny boay kely anie ozy izy ka tsy iny mihitsy no chef na mafia misy sous-entendu eo zany hoe ce n'est que le valet mais le boss point d'interrogation c'est une autre affaire une autre histoire donc vokatry zany inona ny zavatra hitatsika am'izao fotoana zao misy olona zay azo lazaina hoe lobbying manao midiriger ny opération via zany raha atao zany compte via nyreo olona reo satria qui dit Daya dit Vanirso qui dit Vanirso dit Daya ary araky ny feo mandeha tsy za no miteny an'izany fa za mirapporte fotsiny dia heverina fa ireo boss manodidina mampiasa an'ireo olona reo dia ils ont intérêt que Ravatomanga soit coffré le plus longtemps possible satria manelingelina an'ireo koa io amin'ny domaine business eto am'izay tsika hitra amina guerre des clans entre businessmen problème au Madagascar tsy problème politique zany re mpanaraka ny pejy malala fa problème na business entre clans dia maskena hoe problème politique le izy donc misy olona mahazo intérêt financier tsy mbola miresaka politika ny hitazomana maharitra ny Ravatomanga any amponja mba ahafahana manao zay azony atao dia mampiasa ny appareil d'état araka zay azo atao mety député mety sénateur mety je sais pas mety miaramila police gendarme mpitondra fanjakana fanao zany le pouvoir et le lobbying jamais reo misaraka tsisy olona matoa ianao manana pouvoir politique mipetraka tsara eo anivon'ny firenena de satria ianao efa nankatoavin'ny financier anankiray na groupe de financier anankiray na groupe de lobbying anankiray na groupe de pression anankiray fa tsy possible mihitsy hoe misy ovny en politique mipotra avy any qui s'appelle Michael Randrinirina de tonga de hoe miakohoka am'izao tontolo zao tsy maintsy misy financier tsy maintsy misy groupe de pression tsy maintsy misy groupe de lobbying zay vao mipetraka amin'ny pouvoir an'olona anankiray nanomboka hatrany amin'ny fitondrana hatram'izay zany entre temps zany situation zany miarranger mapetipety ny olona maromaro izay migioky amin'ny tombotsoa ao anatin'izao période d'instabilité zao ao nivon'ny arcane sy ny instance du pouvoir rehetra dia nanateny reo olona reo hoe manana an'ilay héroïne ministre en justice mba hampitombo ny vesatra hamelezana ny Ravatomanga ary eto de tsy afeniko fa ataoko mahitsy eto ty sao de lazain'olona fa hoe be resaka aho na de zaho en personne aza de ny abordeva ny ravavin'ny ministre ny justice tamin'ny fotoan'andro hoe mba ntadiavanao olona pasteur sao de misy olona any afaka manao témoignage mba hampitombo ny vesatra ahafahana mitazona azy any amponja je le dis ici haut et fort raha ataotsika hono ozy ranona de tsy mitombona fa anisany nabordena tam'izany fotoana zany
Je ne peux pas trouver un témoin comme ça, hein? C'est pas mon affaire. Pour vous dire, oui, tena nataony tous les moyens. Fampatsahivana anankiray ihany koa. Manao karazana rappel de fait foana tsika. Rappel des faits. Panne, satria ny teny hoe ny fansosom-pantsika, panne, monsieur cité Andriana Soloneko, dia nangataka tamin'ny député, raha tadidinareo, ny idestituena ny Andry Rajoelina. Mamerina kely tsika. Nahitan'izay ny président Andrina Rajoelina dia tadidinareo lay izy nanao déclaration ny amin'ny dissolution izay raha tsy diso ny Assemblée nationale. Ce qui veut dire, logiquement, ny député mapara rehetrarehetra dia izy étaient maigny endimoandro zao satria samy manana ny toerany dia ny changer camp dia inona tanteraka niny destitution nataony Assemblée nationale iny satria raha ohatra ka nanaraka ny atao hoe consigne ny camp zareo izy tsy possible mihitsy ny destitution fa mahatonga nisy ny destitution dia satria niova camp izy ireo et ainsi de suite am'izao fotoana zao dia miamazava le izy satria ny forona miaraka ao anatin'le VFM le vondrona izy rehetra ny akabeazan'izy rehetra. Magaga zany hoe fa mpaninona dia misy moa feo mandeha tsy zany tena zany fa feo mandeha micircule hoe nisy promesse n'attribuena an'ireo député reo mais asa jusqu'à ce jour est-ce qu'ils l'ont reçu ou pas, ça j'en sais rien. Araky ny feo mandeha hono petraky tsika no hono zany. Do ny question apetrako dia ty move no zay antony zay no nahatonga an'izy ireo tsy maintsy mialoka eo ambanin'ny elatry ny PRRM satria nanao trahison zareo raha amin'ny ilany ary ngia député Petra Kotiniaina dia nanao fanambarana mihitsy rehefa nanontaniany mpanao gazety hoe ahoana zao zavatra zao satria hoe ao ambanin'ny fiain'ny PRRM zany dia ny ekipan'ny PRRM aty amin'ny tanora ny ACDU sy ny GNZ sy sisa nangataka ny fialan'ny tanina par ricochet zany dia ry reto VFM reto zany dia aiaina ve te hanao pression sur le panne anala ny panne dia nanontany mpanao gazety Petra Kotiniaina dia namaly hoe sisy aza manafa tsisy eritreritra ny anao destitution ny panne zany mihitsy zay. Ka rehefa ny olona le manao zany tsisy eritreritra de la part d'un politicien qui change de veste tous les jours, ça en dit long. Oui. Noho zany ny VFM miampy reo tanora sasatsasany miampy reo bandeau rouge izay mireklame ny zavatra anankiray nefa reo ohatra zao teo aloha dinio nareo tsara nge hoa le bouleversement ny VFM zay tsara fantatrareo fa pro député mapara rehetra teo aloha ny tanora lazaina fa mpitolona ary ny bandeau rouge izay mifanohitra amin'ny tanora no mireklame zavatra anankiray ombonana am'izao fotoana zao mahagaga le magie amin'ny politika samy mireklame zareo am'izao fotoana zao ny fandravana ny Assemblée nationale ary misy ara mangataka ny fialan'ny panina mihitsy. Tadidinareo nefa ny teny nataon'ny bandeau rouge contre ny GNZ tamin'izany fotoana zany vava mafy nataony zareo nampitandrina an'ireo tanora reo ny am'zareo nangataka fandravana ny institution zao ry zalandray no miombom-peo amin'ny tanora. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le PRRM soutenu par les bandeaux rouges, soutenu par la VFM, enclafray zany reo mapetraka ny théorie hoe le rouleau compresseur contre Cité NV est en marche. Tsy haiko, point d'interrogation. Avelako any amin'iny. Ahoana ny ahafahana comprendre ny réconciliation miraculeuse am'izao fotoana zao. Fitiavana rano velona
dia tamin'nymory valam-pamono afo miady mafy amiko hoe ianao mba pastera dia tsy mafaly ve ianao fihavanan'ny olona mba eno tokony entina mbavaka dia ho za hoe zaho a mitondram-bavaka ny vrai réconciliation fa tsy mitondram-bavaka ny hypocrisie de réconciliation tsy za pastera mihitsy no ampianarina ao an'izany fa raha tena mibebaka ny olo anankiray ka tena mifamela heloka dia oui fa tsy fausse réconciliation zay ma tonga teny hoe réconciliation spectaculaire zany hoe c'est du spectacle manina miteny an'izany primo voalohany indra tadidinareo ngia mila vonjy député mila vonjy le nanao scénario mampomebe izy sy teny tao amin'ny assemblée nationale nanao spectacle nampome an'izao tontolo zao nandeha daholo hoe zay hitondra mandrak'izay de namaly koa ngia mila vonjy de nandeha am'izay ny fandefa piky teo namenatra mihitsy hitapoko hitapirenena hoe ohatran'ireny zazakely miady any amin'ny tokotany récréation satria tsisy enatra ntsony rehefa ny fahefana nyvoakitika am'izao tsika miteny zao mila vonjy main dans la main avec le PRRM alléluia inona reny no eritreretiny sy teniny am'izany main dans la main avec le PRRM mila vonjy izay sakay sy maso tamy sy teny dia hiteny ve nareo ka efa milamina koa zareo fa comme si de rien n'était raha misy olona farak'izay rancunier to ambony tany de tsy misy ohatran'ny politicien azadino zay raha misy olona rancunier to ambony tany tsy misy mihoatra noho ny politicien satria ianao mihinana ny sakafony de mipetraka zany fanontaniana hoe sa ve manœuvre zany isolena ny tanina satria jereo tsara raha nanaraka an'le fanazavako teo relohany hoe efa mitambatra daholo retsy le olona sy mahay miaraka ny mitambatra tsy fidiny manœuvre ave pour isoler le panne sa fomba anankiray ezahana andraisana lahatra ny sadek hoe efa tena mba inclusive kosa anie le zava-misy eto satria la preuve jereo reto député ny régime teo aloha miaraka aminay mba tsy isiny le tena atao hoe inclusivité tena izy arak'le accord politique reo mpitondra satria accord politique zany tsy reo hery rehetra misy teo HVM team TGV tsy haiko daholo le MMM be da be ny atoko dia pour détromper la SADC de hoe efa mba misy an'reto réconciliation reto tsy fantatro sa pour isoler sy teny tsy fantatro ireo olona izay miaraka amin'ny PRRM am'izao fotoana zao zay lazaina fa manao ny réconciliation lazaina fa manao réconciliation marina ve no misy sa alliance politique toy ny fanao mahazatra zay tsy mena mivadika reo olona reo satria tsy manana déontologie mihitsy tsy manana étika ny mpanao politika malagasy arak'le hoe l'ennemi de mon ennemi et mon ami ny sasany zany moa de malaza mihitsy hoe ny adalany no tofo fa ny rehefa ana de mila mandefitra ihany fa raha raha-pirenena iza ny fitahanareo am'izany fitenenana marivo salosana zany ka raha tsy zazakely zay fa ianareo reo mihitsy ny olona tena modimody mifanoroka fa niatsy aty andamosina ihany de vous attendez le moment idéal pour éliminer votre adversaire politiquement parlant resako am'izany donc mila biazina mivoaka malagasy hoe mavandy reo fa tsy miréconcilie zany reo fa réconciliation d'obligation réconciliation par circonstance alliance politique satria misy olona tiana éliminer nao ambadika ao donc za manokana je ne crois pas en la réconciliation za tsy amidinareo amiko zany tsy mino an'izany fampihavanana zany aho afaka miteny dolo pasteur ianao de tsy mba tia fihavanana tena noho ny fitiavako ny fihavanana mihitsy zay tena izy araky lazainy soratra masina hoe zahao toetra ny fanahy ka mila zahana toetra io pseudo réconciliation raha tena izy de ny fotoana no mamatatra no hamahavahana io ny fotoana no ampipotra hoe vrai réconciliation ve fa tsy hoe
tsy hoe fedannonce fotsiny atao am-piangonana zay de manao akanjo mpiandra de fandray tanana de fampitsikitsiky de hoe fitiavana rano velona be de be ny mpanao an'izany na ny mpiandra aza fampiatsara velatsy ao famelatsika rahalahy nefa ambadika any ny fampifosa ihany zay ao anaty droit d'homme zay hoe zao zahana toetra ho hitatsika eo wait and see fa misy logika mipetraka io ny PRRM zay milaza azy fa mpitolona contre ny Andry Nirina Rajoelina mpitolona contre n'ilay forongony nareo ihany nampiasa le terme forongony satria hoe tena likiliky ny amin'ny Andry Rajoelina nareo ary likiliky ny am'ireo forongony nareo sao ianareo mifandray tanana amin'ny forongony et là vous osez me dire fa tena miavana nareo zany hoe devient des amis de circonstance ahoana ny interprétena zany soit io fomba anankiray hanomanana ny saina sy ny foa mampananatsika vahoaka hoe aonare zao ny fomba hanansena ny vahoaka hoe tsy maintsy iroso amin'ny accord politique de hoenina be mantsy raha tonga de du jour au lendemain fanome tanana dia tsy maintsy asiana événement aloha hoe ka izy kosa mampanopin'Andriamanitra azy de niezaka izy nampiavana an'io nefa fantany tsara fa tsy maintsy miroso amin'ny accord politique izy dia amboarina lay filongoa anticipena amin'ny alalana façade de réconciliation mba ahafahana milégitimer an'lay accord politique tsy maintsy ilatsaka rapitso zay ny fahitana eny izy io possible koa hypothèse anankiray satria zay manao hypothèse anankiray ihany koa de zao hoe ngia Ravatomanga mety hivoaka mbola tsy fantatra ny toy ny tantara afaka samy manao communication daholo ny andansiny ankilany fa mety hivoaka ho iaho tôt ou tard ary mety tsy ho ela aza ny mety voany ngia PDG Ravatomanga de tsy miarranger ny affaire ny olona sasatra maro anisy amin'izy ireo noho zany tsy maintsy na de tsy te hiaraka am'ireo raha tsy maintsy manao alliance satria ho enjany ty tantara ty zay ny hitan zareo fa solution ka za zany androany zahay atao fandroana miaby de hiteny antiteny ty hoe disons les choses telles qu'elles sont vraiment sans chichi zay zany eto tsy mitovy ampanao politika manao teny miodikodina fa ataonay mahitsy be ty resaky ty tadidinareo ngia siteny izay nikikika teny ambony podium hoe nikarana de isan'ny malagasy koreo tsika tsy manavakavaka bien sûr fa inona no mampikikika azy an'le izy inona ny enjeu ambadikilay antsoantso azadriny fa c'est un politicien ary mbola idiratsika hoe inona le enjeu ho anazy il y a jamais de cadeau en politique hein so de mieritreritra nareo hoe nilatsaha fanay masina il y a jamais de cadeau en politique c'est un monde de requin ka andao lazaintsika ny zavatra il faut dire les choses ny économie na tiatsika na tsy tiatsika tsy fitiavana na fankalana fa milaza ny zava-misy aho ny économie-tsika rehetrarehetra ao Madagasikara na tiako na tsy tiako na maharomotra na mahafaly ahy dia sous contrôle ny lobbying ny karana zay aloha sokafo fotsiny maso de jereo sous contrôle ary azo lazay hoe manana ny monopole mihitsy ary ny olona efa zatra manana monopole dia miaro to ny anak'Andriamaso ny monopole nanany ka mampitandrina ireo zay mieritreritra fa mba te hitsabaka kely amin'io monopole io kinanjo indro misy malagasy anankiray nipoitra peu importe ny raison nipoirany tao anatin'ilay monde fermé an'ilay gros businessman giay Ravatomanga izay nampikorotana ny karta rehetrarehetra indray de tsy mipetraka indray ny monopole azonareo atsaina fa tsy maintsy créer perturbation zany ka
azo heverina ho iaho za tsy manana boule de cristal fa analyse projection nataoko azo heverina fa certain karana za tsy mitena izy rehetra tsy faly am'izay satria le monopole lasa voaelingelina fa lasa misy olo-kafa misy partage de gâteau zany tsy maintsy mitambatra contre lui c'est une logique na business zany tsy resaka politique fa resaka clan dia afaka mampiasa olona ao amin'ny appareil judiciaire ireto olona ireto mba ahafahana maîtriser an'ilay concurrent anankiray izay manelin lasa miperturber les monopoles zay marena fa malagasy donc il faut dire les choses eto Madagasikara todika aminareo tanora mpitolona aho tsika malagasy mpitolona mihitsy de zao hoe tsy misy olona clean zany eto Madagasikara manomboka hatrany amin'ny tsiranana ka hatramin'izao tsy misy na ny ray na mpiandry izy na franc-maçon izy na tim izy na inona izy na ino izy ny olona mandeha amin'ny passion no miteny ka izy milay kosa zao oui satria subjectif ianao nahazo maminy taminy fianakavianao nahazo poste ianao ninona dobera ianao mety nahazo poste tamin'ny TGV ianao mety tafiditra atao amin'ny Sodiat ianao mety nahazo poste atao amin'ny Filatex ianao donc tsy maintsy miaro ny bifteky ny tsirairay za tsy ady hevitra any am'izany c'est une logique samy mamelo mandeha manjanaky tsika donc sans sisy za eto fanorena miaby de laza mahitsy be androany hoe en tant que mouvement politique zahay izay mivoy ny atao hoe souveraineté Madagascar qui prime priorité lohan'ny Madagascar zay ny maha ery ankavanana anay ka raha sanatriavina tsy ataoko hoe sanatria raha toka tsy maintsy satria enao ane tsy any amin'ny abakabaka eto ambony tany ary rehefa nisy olona nametraka fitsipy-dalao eto hoe ary reza mametraka fitsipy-dalao zay tompony voly celui qui paye qui domine c'est une réalité dure à entendre tsy afaly anareo zavatra lazao fa je le dis quand même parce que zatra idéaliste be loatra ny sasany fa tsy any amin'ny planète Mars atsika tompoko lasy tompoko ao fa eto ambony tany ka à un moment donné tsy maintsy safidy tsika vahoaka malagasy entre la peste et le choléra ina safidinao averiko ndray à un moment donné tsy maintsy safidy ianao entre la peste et le choléra ary fantatrao zany fa mody faniny ianao vahoaka malagasy satria ianao miidealiser olona de nanay ny éthique anay de tsotra zay tsy mba ohatran'ny mpanao politika sasany miodikodina fa nanay mahitsy be ny éthique zay raisiko de ny atao hoe le moindre mal ao ambadiky zany teniko zany le moindre mal misy mal partout tsisy afabela am'zany tsika nandray azy fa aiza misy moindre mal mba azahoany Madagasikara le minimum d'avantage za tsy afaka anofo hoe tena tafavoaka mpanaky anefa irariko zany c'est ça l'idéal fa za aloha manomboka step by step manomboka amin'ny hoe atomboy amin'ny zavatra kely aloha hoe aizany mba azahoany le fireneko tombony na de kely aza toy izay nefa kely opelatany aza mbola esorina aminy azonareo ve aloko zany mahita an'le fireneko hoe mba mahazo kely izy de famba zay aloha de hitariny iny toy izay nefa kely opelatany mbola esorina aminy zay le raisonnement le atao hoe le moindre mal ka ho anay en tant que souverainiste ny fanorenany aby de priorité ho an'ny malagasy dikan'izay zany a raha misafidy zay entre la peste et le choléra de zay misafidy zay olona afaka miincarner ny malagasy c'est tout simple que ça bref en politique les mots d'ordre zany de ty trahison intérêt alliance calcul izy jiaby reo samy mihinana an'izany mavandy zay mpanao politika tsy mihinana an'izany trahison
intérêt, alliance, calcul. Misy mpiteny vatana mihitsy ary ny sasany eto amin'ny Facebook hoe ka fitsokany rivotra de niny izy manao alliance satria ny alliance iny ny ekina ny intérêtany ka zay ny ekina ny intérêt tsy mampanina azy manao trahison. Voilà. Eto Madagasikara na tiatsika na tsy tiatsika tsy misy na iray manana ligne politika mazava fa ireo no ligne mitondra azy. Averiko indray ny teniko ianareo midera ohatra n'io Poutine io ohatra. Poutine zao, oui. Fa mba juste manaova analyse kely tsotra fotsiny. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Poutine, mba ahafahany mametraka ny pouvoirany, ny fahefany, de inona ny zavatra nataony? Dégageny aloha ny oligarque rehetrarehetra izay nanimba ny Russie, zay nanelingelina azy. De tsy possible mihitsy hoe dégagenao ny oligarque de tonga dia paradisa Russie. Fa tsy maintsy misoloana oligarque hafa teo en place n'ireo oligarque reo, tantara tao Russie zany. De ny mihitsy aza groupe d'oligarque vaovao, ny façonneny Poutine amin'ny imaginy mba ahafahany mametraka ny fahefany sy ny toerany. Le monde fonctionne comme ça. Na io Macron io, na io Trump io. Donc, aokatsika tsy famitaka. Tsy misy pouvoir sans force financière. Tsisy zany. Ho anareo tanora mpitolona io. Tsy misy pouvoir sans force financière. Tsy misy mpitondra na iray aza izay tsy hilahatra amina créancier zany. Fa après, avec qui? Là, on a le choix. Soit je m'allie avec le choléra, soit je m'allie avec la peste. C'est un choix. Nous avons zavatra miseho Madagasikara, de laveko zany tsy crise politique, ho anay fanorenana miabo, fa guerre des clans. Guerre de monopole. Dia tous les moyens sont bons, bafana mitazona ny monopole, dia on utilise tous les appareils possibles. Ny question mipetraka zany zao ho amin'ny ho avy. Ho anay zany, hiaraka amin'iza ny mpitondra rahampitso. Na anay zany tsy nifantany hoe iza no hitondra ny Madagasikara ka hampiada anazy. Ça c'est de l'utopie. Ça c'est du n'importe quoi, resaka katao, apatavy resaka. Fa iza, eo zany fantany apetraka. Iza ny oligarque, iza ny financier, iza ny lobbying iarahana ka miakina am'izay le hoe iza ny olona ho eo. Fa madikay zany fantaniana hoe iza aloha le partenaire, zay vao mieritreritra hoe iza ny olona hofidiana. Fa tsy le olona fidiana, zay vao le partenaire. Mazava ve? Ny réforme ny état zay atao rehetrarehetra, zay ho ataony mpitondra rehetrarehetra, dia gesticulation fotsiny io. Satria rehefa tsy mikitikitika ny tombontsoan'ilay lobbying zay mametraka ny fahefany, dia ireny lay lazany hoe réforme atao. Ary manome marge de manœuvre. Donc une question zany mipetraka de zao hoe quelle force de lobbying no afaka hanome ahy marge de manœuvre amin'ny fitondrako ny firenena raha za zany natao hoe mpitondra. Quelle force de lobbying no afaka hanome ahy le maximum de marge de manœuvre. Donc karazana arithmétique io zany. Tsy resaka hoe tiako be fa bogosy, nianatra be. Les marges de manœuvre amina gouvernance na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy miankina amin'ny lobbying. Verina amin'ny resaka guerre des clans foana ny resaka zany. C'est comme ça que le monde tourne. Vérité mahasosotra be zavatra lazaiko zao fa tsy maintsy lazaiko. Donc mahaiza manao safidy aritsika. Aiza ny safidinao plutôt. De ama pasteur moa de indramiko ny tenin'ny soratra masina, tantaran'ny soratra masina, tantaran'ny zanak'Israely. Mitovy amin'ny situation zanak'Israely tsika.
rehefa nivoaka avy any amin'ny fahababoana ao anatina krizy zany, rava ny mandany Jerosalema, zany hoe tsisy souveraineté tsony, rava ny tempoly, donc na ny fivana raha ambony ambany, rava ny ny élite, gababo, capture d'élite, exactement, corruption tao Jerosalema farany ambony, zany hoe tsisy tany tsisy lalàna, tsisy fanjakana fa samy mandeha samy mitady, tsy maintsy aorina indray nefa le firenena, de tsy maintsy nanao choix stratégique ny zanak'Israely, soit hilahatra amin'ny égyptien, ireo ny force tamin'izany fotoana zany, soit manaiky ny captivité ny babylonianina, arao ny soratra masina, soit handeha hilafika any amin'ny égyptianina i Nebo tamin'izay fotoana zay ny empereur mpanjaka égyptien, izay nanao yeux doux nanao zay andresana, de mironana akany zanak'Israely, de niteny Andriamanitra tamin'ny Jeremia hoe tsy makany amin'ny égyptianina ianareo fa maneke ny fahababony babylonianina. Inona ny antony? Efa théorie le zany vao azo hoe fa maninona moa zany na le choix stratégique an'Andriamanitra babylonien fa tsy égyptien, satria rehefa babo tany Babylone ny zanak'Israely dia civilisation anankitelo no nifaçonné azy pendant 70 ans zareo tany Babylone, lava be zany bien sûr, fa tsy maintsy nanao refondation, voka am'izay les mots, tsy maintsy manao refondation en Israël sur le plan gouvernance en Israël, donc il avait besoin d'une formation, mila formatena mihitsy zany, civilisation anankitelo no niforme ny zanak'Israely, vita ny formation mody am'izay nareo Andriamanitra, civilisation chaldéenne, civilisation perse ary civilisation grecque, samy enjana daholo zany, civilisation chaldéenne, civilisation perse, civilisation grecque, les trois monstres de la civilisation de l'Antiquité. Ireo no nifaçonné ny élite jiosy izay babo tany Babylone, ary saina vorosaina tsara, bien armé ry zalahy, ireo no nifinancer ny retour ny zanak'Israely any amin'ny tany Kanana, any amin'ny tany nampanantenana, ary ny financer ny reconstruction ny mandany Jérusalem. Les choix stratégiques, Égypte, la peste, Babylone, le choléra, mais Dieu a dit choisissez le choléra, satria taon'io choléra io izy nahazo zay le hoe le moindre mal et le minimum d'avantage, zay nanay ny formule anay, aiza ny moindre mal ary aiza ny minimum d'avantage, de zay nanay ny mibaiko ny soanay, zay tsy mandeha safidy par fihetsepo hoe tsy tianay ranona satria nanao an'izao anay, zay le izy, tsy tianay ranona satria ratsy tare, fa zay mandeha amin'ny atao hoe éthique de responsabilité, le moindre mal et le minimum d'avantage, en sachant que c'est la peste io miaraka amiko io, zany ny atao hoe haute voltige, filongoa oui, mais pas avec n'importe qui, pour quelle raison, c'est là la question. Raha soatsika rehetra samy etain'Andriamanitra, raha soatsika rehetra veloma tompoko.